Pejim-baovao afa-tanteraka kosa indray notanterahana nanomboka androany ny fikonan-doha nasionalin'ireo mpiasan'ny ala izay mivondrona ao anatina syndika ity fikonan-doha ity izay aharitra Rouen de andiniana ny makasika ny fahapotehan'ny ala amin'izao fotoana izao. Fanadidina ho entin'ireo tsirakoto-indray ny eo amin'ny saliny Mamy Rasamoaly. Aharitra roa andro ny fikonan-doha nasionaly izay tanterahan'ireo tompon'andraikitry ny ala mahakasika indrindra ny olana izay misy amin'ny resaka fitrandrahana ny ala. Ireo teknisiana sy ny tompon'andraikitry ny ala no ao anatin'ny sehatry ny syndikaly na tsy moa isan'ny nantsona andray anjara ao anatin'ny fikonan-doha nasionaly. Ny lahadinika dia ny ametrahana ireo tompon'andraikitra sy manam-pahefana ary mahafantatra ny momba ny ala amin'ny sehatra tokony hisy azy avy. Izany indrindra no isan'ny nahatonga ny lohahevitry ny fikonan-doha manao hoe atsahatra ny fitatahana tsy mifanaraka amin'ny sehatry ny ala. Lehibe zany ny anarisia tranga ato anatin'ny sekteranay raha tsy laza fotsiny afa-tsy ny resaka boîte rose. Zavatra tsapa zany be lehibe ny asa ato amin'ny ministera. Fa ny boîte rose zany no hiazaka zany rehetrarehetra. Ho anay teknisiana ato anatin'ny sekteur dia ny boîte rose dia ny azo rehetrarehetra ihany. Fa namena qualification fotsiny hoe bois précieux izy. Fa raha amin'ny catégorisation izy dia anatin'ny catégorie 2 zany hoe tsy mbola catégorie 1 koa ary ny boîte rose zany ataonay ato. Magaga miazakazaka ohatrohitolo ny rehetrarehetra asa ny be vola angambany sa manamona source zany reo mary source aminay dia tsy misy fanavahana fa tantanay ohatra amin'ny tantanareo source dolidoly. Fa ny zavatra manahirina anay fotsiny dia hoe misy comité de pilotage mitantana an'izy io amin'izao fotoana izao. Io comité de pilotage io zany dia monsieur substitué amin'ny asan'ny fanjakana. Zay dia fonction régalienne. Satria zareo no mandridy sy manapaka amin'izay tiany atao amin'izy zao. Zavatra hita ao anatin'io zany misy efatrany amin'ny telopolo angamba ny hitantsika amin'ny tranga gazety ireny anankiroa fotsiny forestier tazanao ao anatin'ireny rehetrarehetra ireny. Dia aniza ary ty secteur ty any zareo any ivelany sa any zareo any? Anisan'ny nasiteny manokana ny mahakasika ny fitrandrahana andrameny eto amintsika izay tokony hitondra vola ho an'ny arikarena eto an-toerana ary tokony hanana ny anjarany amin'izany ihany koa ny malagasy rehetra. Tao anatin'izay fotoana nisy ny krizy izay dia efa nahatratra hatramin'ny iray alina ireo contenera nahitana andramena nivoaka ny faritra Madagasikara saingy tsy mbola misy voafaritra mazava ny momba ny vola izay miditra vokatra izany. Raha ampitso moa no isy ny vendikevitra lehibe izay avoakan'ireo mpiasan'ny ala entina nampiana ny sehatry ny ala.